Mirabantsika rehetra ry havana manaraka izao fandaharana izao. Mivavaka isika mialohan'ny andraisantsika any fampianarana. Andriamanitra ray zanaka fanamasino, sotranao indrindra izay ny amin'ity fotoana ity, izay ahafahana indray ny ombony eto hanaraka ny fampianarana avy aminao. Fanamasino ianao ilay mpampianatra mahay no angatahana indrindra hitarika na izaho izaran'ny fampianarana na izay rehetra hanaraka izao fampianarana izao, mba handraisanay aina torolalana ary fampahirizana indrindra avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fampianarana ry havana izay arahantsika androany dia akintsika amin'ny andinin-tsoratra masina izay hita ao amin'ny Salamo. Salamo 2:20 dia ny andininy 5 ka hatramin'ny andininy 10. Ary ny lohateny ampitondraintsika izany fampianarana izany dia ny hoe: Andriamanitro, atao ahoana ity zanantsika ity rehefa tonga ny andro ahavelomako, na rehefa tonga ny andro ahaterahako. Izao izay teny Tompony ambara tamintsika izay. Ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa ianao no nampivoaka avy tao an-kibo, nampandry ahy fahizay ianao, fo miambola mpinononona reniko. Nankinina taminao hatrany am-bohoka aho, hatrany an-kibon-dreniko, dia Andriamanitro Hianao. Misy fampianarana izay efa nifampizarantsika teo aloha ry havana, izay nanazavana indrindra fa hatrany an-kibon-dreny, tsy hoe rehefa herinandro maromaro, fa na vao andro vitsy monja aza dia efa olona zanak'Andriamanitra ary misy ny fanahy masin'Andriamanitra ny zaza ao am-bohoka. Ary izay no amafisin'ilay 10 eto amin'ity Salamo 2:20 ity manao hoe: nankinina taminao hatrany am-bohoka, hatrany an-kibon-dreniko, dia Andriamanitro Hianao. Ary dia ampahatsihivina indray zany fa izay no ampianaran'ny fiangonana fa araka ny soratra masina dia tsy tokony hanala zaza isika na inona antony fa famonoana olona izany, fa hatrany an-kibon-dreny dia efa zanak'Andriamanitra ny olona kely anankiray, ary hatrany an-kibon-dreny dia efa izy no tsy maintsy anakinantsika azy. Anio indray isika dia nandray ity soratra masina ity tondrana ny fampianarana, soratra masina izay misy maromaro ny mitovy aminy fa izy no mora tadidiana indrindra. Ny Salamo 2:20 dia misy hoe: fa ianao no nampivoaka avy tao an-kibo. Andro ahavelomana, izay no ilazantsika ny antsoina hoe andro ahaterahana. Amintsika malagasy na dia ireo mpitsabo mikarakara ny fampiterahana aza dia papy-velona no ilazantsika azy, fa ankehitriny moa tsika efa zatra miantso azy hoe sazy famina. Papy-velona satria andro ahavelomana io, andro isiana aina velona mivoaka hita maso ety ivelany ho an'ny zaza, fa androm-pahavelomana koa ho an'ny reny, satria indraindray tsika tena mitebiteby ihany ho velonaina soamantsara ve ny zaza, ho velonaina soamantsara ve ny reny. Ary amin'izany mahandro ahavelomana azy izany indrindra, vehivavy moa mampianatra, dia maro ny efa fiomanana ataontsika hiatrihana ny fahaterahana. Misy ny fiomanana izay ataontsika amin'ny lafiny ara-batana, amin'ny lafiny ara-pitsaboana, ary dia hanetanana antsika moa izany hoe mba hanatona ireo mpitsabo na papy-velona izay efa niofana manokana ny ho amin'izany, mba hanome antsika izay dinidinika mikasika ny ara-pahasalamana manodidina ny antsoina hoe fahaterahana na fahavelomana ity. Fa ambony ny zavatra rehetra dia mbola misy koa fampianarana androany omeny soratra masina hoe: Andriamanitra no mampivoaka ahy tao an-kibo. Izany hoe na eo ary izay fahalalana isan-karazany atolotra antsika ny amin'ny fahaterahana, dia tokony ho tsaroantsika fa io andro ahavelomana io dia asan'Andriamanitra lehibe koa. Mety efa mahazatra antsika ankehitriny ny hoe manao sezarienne, fandanona amin'ny dokotera-pandiniky. Rehefa sarotra moa ny fahaterahana sy ny fivoahan'ny zaza dia tsy maintsy miditra ny fandidiana, fa ambony ny zavatra rehetra ry havana. Androany ny Tompo dia mampatsiahy hoe ny asa voalohany indrindra ao dia tsy an'ny reny na an'ny mpitsabo fotsiny ihany,
na an'ilay zaza ho ateraka fotsiny ihany fa asan'Andriamanitra indrindraindrindra. Koa mitaona antsika ary ny soratra masina androany ho antsika vehivavy izay hiteraka hiarika ny fahavelomana, ho antsika fianakaviana rehetra koa izay miaraka mitebiteby aminy ho an'ny vady indrindraindrindra. Eny, na ohatra aza ka atao hoe ianao irery no ny antony samihafa no hiatrika an'izany fiterahana izany, dia tsarovy fa tompon'antoka voalohany miahany fahavelomanao sy ny zaza, hampivoaka ny zaza ao an-kibonao io. Andriamanitra teniny izany araka ilay nivakitsika teo, dia akino aminy izay andro izay hoe tompo ianao ilay nampivoaka anay tao an-kibo no hiaraka amiko indrindra koa rehefa tonga ny andro hahavelomana. Fa tsy ho an'izay hoe vehivavy hiteraka ihany, fa ho antsika koa. Matetika ny fahaterahana dia nisy toe-javatra samihafa izay ohatrany tsy dia niritsika loatra, na koa ilay fahaterahana nisy akony hafahafa teo amin'ny fiainanao. Jeremy ampaminany rehefa tena mafy ny ady nanjo azy tao amin'ny fiainany andavanandro dia tena niteny mihitsy izy hoe ho voahozina anie hozy izy, ny niteraka, ny tena ohatrany hoe ny teniteny enjana sy mahery mihitsy hatramin'ny hoe ho voahozina anie izay olona ny arahaba hoe arabaina fa tera-day ianao ary maman'i Jeremia. Nananala elo hatramin'izany izy hoe hatramin'ny olona ny arahaba fa arabaina teraka soma tsara ny reny ny fony niteraka azy dia meny sy ny daholy rehefa mafy ny nanjota amin'ny fiainana. Fa izany akory tsy nidika hoe nijanona nanome tsiny fotsiny io mpanompon'Andriamanitra io, fa rehefa nahazo hery avy amin'Andriamanitra indray izy dia nideran'ny tompo sy nisaotra koa fa izy no Andriamanitra namoaka azy avy eo an-kibo. Mety nisy zavatra nanahirana anao nanodidina ny fahaterahanao. Tsarovy fa efa nentin'i Jesosy koa izany lalanao izany. Jesosy raha teraka dia teraka tao anatin'ny fikorontanana mihitsiny, satria tamin'izay fotoana izay dia nisy recensement tsy maintsy natao tany amin'ny tany nihavian'ny zareo. Araka ny voalaza amin'ny Luka 2:2 dia efa bevoka be mihitsy Maria no niaraka izy sy Josefa tsy maintsy nentina teny ambonin'ny zana-boriky fotsiny hamonjy ny tanànan'ny zareo tao Betlehema. Ary rehefa tonga tany zareo dia izy tao Jesosy niteraka fa tsy mba tany amin'ny maternité na tao an-trano fa dia tao anatin'ny fihinanam-bilon'omby araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany Luka 2:2 ihany. Hafahafa be ilay fahaterahana raha izay fotsiny jerevana azy, saingy nisy izany mba ho fahataterahan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe ianao ry Betlehema Efrata izay kely tsy taky ny arivo ny Joda akory nefa dia avy aminao ny voahan'ny mpamonjy. Izany hoe na inona fahefana nananany empereur Auguste na nanahirana ny olona tamin'izay fanaovana recensement izay dia izay tantara nataon'io empereur izay dia tsy tantara any ivelan'ny fandaminan'Andriamanitra akory, fa tantara nentina nahatanteraka ny soratra masina aman-jato taona ny taty aoriana. Dia teraka tao Betlehema ilay mpamonjy dia teraka tao anaty fihinanam-bilona. Ka nahafahafa ary izay fomba nahaterahan'i Jesosy izay dia fantatritsika tsara fa izay ny lalana nentina nahatanterahan'ny misiony amin'ny maha-mpamonjy azy. Dia tahaka izany koa isika ry havana, eo an'loha izay hafahafa rehetra na somary mahasosotra azy, mety ohatran'ny hoe tantara tsy mampite-hitantara raha ohatra ka hoe taky ny ahoana ny fomba nahaterahanao, tsy maninona izany, tsy maninona fa ny zava-dehibe dia ianao manaiky hametraka ny tantaranao iombona amin'ny tantaran'i Jesosy Kristy, dia ao anatin'izay fiombonanao tantara sy fiainana aminy izay no ivoahan'ny ahatserovanao fa zavatra sarobidy ary mampisaotra ny namoahan'ny tompo anao tao an-kibo. Ary toy izany koa isika ry havana, indraindray rehefa be ny mandiso fanantenana eo amin'ny fiainana dia tena mitenitsika hoe naninona ary no nateraka. Fa androany izany ny tenin'Andriamanitra dia mampiverina anao manao hoe teraka ianao satria sitrak'Andriamanitra ny nivoahanao tao an-kibon-dreniko ary nanome anao fahavelomana. Koa ny anjaranao androany dia miompi-piainana indray amin'Andriamanitra ka miteny manao hoe efa sitrakao no nahaterahako sy nahavelona dia raiso ny fahavelomako rehetra mba ho anao. Dia isika rehetra angery havana mba samy ahatsiaro ilay teny ao amin'ny Galatiana 2:2 manao hoe fa Kristy no antony hahavelomako
ary izay hivelomako ankehitriny ao amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny fanantenana ilay Andriamanitra efa tia nanolotra ny ainy amonjy ahy. Fitiavana sy famonjena no nahaterahantsika avy ao an-kibon-dreniko. Fitiavana sy famonjena no nahavelomantsika. Ka na mety nisy zavatra hafahafa raha nanodidina ny fahaterahanao, ary na mety manahirana raha ny fiainana ankehitriny. Rehefa tsy tafahomby-piainana miaraka amin'ny Jesosy tsika ry havana dia sahirana foana. Fa rehefa momby-piainana miaraka amin'ny Jesosy indray tsika, na eo aza ny manahirana dia hosiko ny tenin'Andriamanitra hoe misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa. Eto am-panaranana ary dia isorin'ny Tompo fa zava-mahagaga namoahany ianao tao an-kibo. Zava-mahagaga nanomezana ianao fahavelomana. Aina mahagaga nomeny ianao isan'andro fa ny angatahana aminao meteza iombi-piainana aminy mba ho Kristy no antony hahavelomanao ary izy irery ihany koa no ho aina mampiaina anao amin'ny zavatra rehetra.